5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Very ny fahefamividin'ny malagasy amin'izao fotoana fa tsy mihena araka ny fomba fiteny mahazatra. Miverina ho ny fitadiavana sakafo sy ny trano fialofana ny vaindohan-draharaha raha toa ka efa nitaky ny isian'ny tontolo milamina sy mirindra. Lavitry ny tahotra sy ny tebiteby teo aloha ny malagasy. Anton'izany ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Amin'ny fameran'ny fanjakana ny vidin'ny vokatra lavanilina sy ny fisian'ny trano an-trano amin'ny fanomezana ny fahazon-dalana manondrana ny vokatra no miteraka olana manodidina ny sehampiariana amin'izao fotoana. Tokony apetraka ihany koa ny fanaramaso ny kalitaon'ny vokatra manoloana io, tsy hanaratsy endrika ny lavanilina malagasy eo amason'izao tontolo izao. Ny fanomezana aina ny toe-karena amin'ny fampioanana ny mpandraharaha eto an-toerana sy any ivelany. Io ny vaindohan-draharaha amin'ny andiany voalohany amin'ny Salon International des Acteurs Économiques ho tanterahana eto Madagasikara tsy ho ela. Mbola sarotra ny mivony gadona klasika eto Madagasikara indrindra ny opéra ho ny mpanakanto misehatra anatin'izay. Na izany na tsy izany, efa maro ny tanora liana hivelatra anatin'io. Ho an'ny Rakoto Arso Minoarlala, antonany maro ny vehivavy no nanao ny opéra raha toka folo taona ny anarany ny mozika. Maresaka iraisany pirenena tsy mbola mijanona ny hafa ao andrefa ny Frantsa, Portugal ary Espaina amin'izao fotoana. Ankilan'izay, efa misy ny filazana fanaina miloko mena ao Royaume-Uni, manoloana ny fiakaran'ny mari-panambony amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ampifaliana trano tomboko lasea tongo vavy ny ujidiako ny tokantranao amin'izao aliny sabotsy fa 9 ny volana Jolay taona 2022 izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ary ampanajana hatrany. No anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Very ny fahefamividin'ny malagasy amin'izao fotoana fa tsy mihena araka ny fomba fiteny mahazatra intsony. Miverina ho ny fitadiavana sakafo sy ny trano fialofana ny vaindohan-draharaha raha ka efa nitaky ny isian'ny tontolo milamina sy mirindra lavitry ny tahotra sy ny tebitebo teo aloha ny malagasy anton'izany fiakaran'ny vidin-tsolika. Matoa andahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana ary tsy misy sy tsy mitaraina avokoa ny mponina manoloana izany. Efa very fa tsy mihena araka ny fomba fiteny intsony no azo iantona ny fahefamividy ananany tsirairay amin'izao fotoana manoloana io fahasairanana iainana ankehitriny io. Antony voalohany mahatonga izany ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Vokatr'izay, miakatra avokoa ny zavatra rehetra, miainga amin'ny sarandalana sy ny saranentana, ka mitarika amin'ny fiakaran'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny tokony ho izy, tsy hita mibaribary ny ampitony fampiarana ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy izany anefa no zava-niseho, toa efa samy nanomana avokoa ny rehetra, ka io fiakaran'ny vidin-tsolika io no pitikafo nanainga ny fampiarana avy hatrany izay efa nomanina hatr'izay. Mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fanararaotana ao anatin'izay kajy efa napetraka melo izay. Any amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika avokoa no ahilika ny endrika fanararaotana rehetra ary tsy ho afa-miala amin'izany ny anivon'ny fiarahamonina atoato. Tsy mahasarika amponiny intsony ankehitriny ny resabe sy ny fampanantenana etsero, ny sakafo ary izay ahitana sakafo ao an-tokantrano ihany no masaka ao an-doha. Raha raisina amin'ny piramide de Maslow, miverina amin'ny fototra isika amin'izao fotoana. Izany hoe, ny fikatsahana izay ilaina ara-batana, toy ny sakafo sy ny trano ialofana, raha toa ka efa nisy fotoana, ny takony eo amin'ny dingana faharoa, dia nisian'ny tontolo milamina sy mirindra, lavitry ny tahotra sy ny tebiteby. Izany hoe, very ilay filaminana nananan'ny mponina eo anatrehan'ny asa, very ny fitinjovana ny ankohonana sy ny fahasalamana, ary ny fananana, fa tsy maintsy mitady sy miasa loha amin'izay atao sakafo.
Nampiakariny mpitondra fanjakana ny karama afarany ambany ahafahana miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana. Verimainy zany ankehitriny ary vao maika miaratsy kokoa no teo aloha ny toe-pahasalaman'ny vola ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Maro ireo voatery mivarotra fananana, mety trosa raha sendran'ny tsy azo anoharana noho ny tsy fananana ambimbava intsony. Ny teo ampelantanana azy zavotsotra. Vao maika iamafy kokoa ny toetra raha tsy misy fepetra ho raisiny mpitondra fanjakana. Ohatra amin'izany ny fitsirena sy ny fanaraha-maso ary ny fanasaziana ireo mpanararoatra. Miandrandra vahaolana ihany koa ny mponina amin'ny fiakaran'ny sarandalana sy ny saranentana. Sarandalana izay mbola hiakatra ho ireo mpitatitra na eto amin'ny renivohitra na ireo mampifandray amin'ny faritra hafa. Fiakarana mitaha amin'ny fiakaran'ny viditsolika no natao hoy izy ireo, ary mbola isy fiakarana ahafahana maka tombony amin'ny mahampandaharahany mpitatitra sy ny tompona fiara. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny herinandro iny atao anatin'ity herinandro nampiarana ny fiakaran'ny viditsolika ity fa sy ampiariana lavanila kosa indray dia ny fameran'ny fanjakana ny vidin'ny vokatra lavanila sy ny fisinika trano an-trano amin'ny fanomezana ny fahazondalana manondrana ny vokatra no miteraka olana mandidina sy ampiariana amin'izao fotoan'izao hoy ny solombavam-bahoaka tokony apetraka avy hatrany ihany koa ny fanaramaso ny kalitaon'ny vokatra manoloana ny filazana fa nahitana pesticide amin'ny vokatra aveto amintsika Henri Florio. Ny vokatra vanila aveto Madagasikara no mbola mitana ny laharana voalohany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny taona 2024, ny 70 isanjato ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no aveto amintsika, araka ny tarehimarika farany navoaka ny Ministeran'ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana. Tandindin-doza ny vokatra vanila amin'ity taona ity noho ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny licence d'exportation na ilay fahazahoan-dalana ahafahana manondrana ny vokatra any ivelany. Raha toka ny sampandraharaha toy ny CNV na ny Conseil national du vanille no hiandraikitra izany. Tsy misy mpividy ihany koa ny ankamaroan'ny vokatra any amin'ny faritra maro izay mahavelony taraina ireo tantsaha-mpamboly. Teboka maromaro no nambaran'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra mpamokatra vanille no mahatonga ny vokatra tsy misy mpividy amin'izao fotoana izao, ka isan'ireny ny fisiany kiantrano an-trano ho an'ireo orinasa omena fahazahoan-dalana hanondrana izany vokatra izany. Io 375 000 io araka ny filazanjareo dia sahin'izy ireo mividy an'izany. Fa ny mampiahy azy ireo niverina amin'ilay tenin'ny solombavam-bahoaka ny Tomasina Roland Tsiraka zareo hoe ohatrany misy endrika monopole ozy ny fanomezana an'ilay agrément. Ka na dia hividy aza zay mataky sao tsy azo an'izany agrément zany. Satria raha dinianao ny zava-misy, nisy andiana mpandraharaha zany niaraka tamin'ny ry mpanatanteraka nitety ny faritra Sava sy faritra Nalanjorofo. Aveo ireny mpandraharaha reny ihany mbola hita amin'ireny koa tany Paris miaraka tamin'ny délégation malagasy. Dia rehefa niverina reny olona reny mbola ireny ihany no zao manao ataontsika hoe dokam-barotra hoe izy ny masaky mividy 375 000 FMG. Petraha fotsiny. Petrahanao amin'ny plasin'ilay mpandraharaha sasany. Matoy izy masaky an'izany dia efa nisy resaka tany Paris zany fa nareo afaka manondrana fa assuré. Ny sasany zay tsy mahazo an'izay garantie zany, zay tsy mahazo an'izany fampitokisana zany, zay mahatonga izy mbola misalasala misadasada amin'ilay prix. Manoloana ny zava-misy izay nivoaka tamin'ny herinandro lasa teo mahakasika ny fisiany pesticide amin'ny vokatra vanila avy eto amintsika, tokony izy dia n'izao ny fepetra ho resan'ny ministera tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Dian'izao mba hanavotana ty filière la vanille ty dia apetraho sady ny traçabilité. Apetraka ny traçabilité ary aveo tonga de tokony manana laboratoire na misy référé amin'ny laboratoire daholo ny mpanondrana rehetra ary tokony misy échantillonnage anjaranjareo mametra hoe isaka 1 tonne ve sa isaka 2 tonne ve sa isaka 3 tonne sa isaka 100 tonne. Ny tena nefa ny sehatra an'izany mba tsy hatongavantsika amin'ny embargo ary averiko indray apetraho ny règlement manaova dian'izao fifandraisana faran'izay matotra sy akaiky amin'ny vondrona européenne mba hialana amin'ilay embargo. Fa zava-doza no mahazo antsika eto Madagasikara raha ohatra sanatrika déclaré ny embargo ny vokatra la vanille antsika eto Madagasikara. Isan'ny nahavelon'ny mpanantenana ny vahoaka tany amin'ny faritra mpamokatra vanila toy ny Sava sy Analanjorofo, ka nazahoany ny Flo Andrajoelina vatobetsaka indrindra tamin'ireo faritra roa ireo ny fampanantenana izay nataony mahakasika ny vidin'ny vokatra vanila ity, ka tokony ho jerena akaiky ny mahakasika izany raha ny nambaran'ireo
soloava-bahoaka amin'izao ankatoka ny vanimpotoam-pifidianana izao. Tsy ivona fa ny vanila no anisany mitana loha laharana amin'ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara. Raha toka manodidina ny 800 ka hatramin'ny 570 dolara ankehitriny. Ny la vanila 1 kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa tsy mbola hita ny marina mahakasika ny fahamaizana andekaleka hatreto ny ministry ny angovo sy ny akoranafo efa miroso ao anatin'ny lalindalina kokoa ankilan'ny fanadihadiana mombizay ankoatrio efa mahery ny 70 mégawatt ny herinaratra miainga avy eny an-toerana atao arian'ny fanamboarana izay natao Henri Florion. Efa manomboka mihena tsikelikely ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao eto Antananarivo renivohitra. Raha ny nambaran'ny ministra tompona andraikitra. Taoriany ny fahavitany ireo milina lehibe mpamokatra herinaratra izay nisy fahasimbana atao andekaleka tao. Amin'izao fotoana izao efa mahery ny 70 mégawatt ny herinaratra miainga avy an-toerana. Raha ny fanazavana. Pamaiza ny zavatra roaloha ngamana aloha ny zavatra olazaiko raha hoe andekaleka no resahantsika. Nanana groupe anankitelo isika zay simba tsy nandeha satria may le transport tany. Amintsika miteny zao efa mandeha daholo izy anankitelo mamokatra 470 mégawatt. Raha ohatra ka puissance nominale tokony mamokatra 70 mégawatt. Mbola tsy sa izahay miaraka amin'ny jirama mandefa anjareo en pleine puissance satria zay ohatrany hoe voavy nanao accident zany tsika mety misy risque raha ohatra ka forcé tsika iotra ny 20 mégawatt. Fa ho an'izay andekaleka izay tsy mbola hita kosa ny marina mahakasika ny fahamaizana andekaleka hatramin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Ny fahasimbana tany andekaleka iny dia acte criminel izaho maha-technicien nanano mitena an'izay zavatra zay ary no tenen'ny Flora Joel fony izy tany fa nisy andian'olona nanantona anazy tamin'ny taona 2014 mikasa anao acte criminel ohatra ny zavatra mitranga iny. Aiza ho aiza izy zao izaho ministre ana aloha tsy mahafantatra ministre ny angovo fa tsy ministre ny police na ministre ny gendarmerie tsy ministre ny justice ihany koa tsy mbola mahafantatra exactement aiza ho aiza le izy fa zavatra sûr et certain efa mandroso lalina dia lalina be mihitsy ny enquête dia zay. Hisy fiakarany kosa ankilan'ny vidin-jiro ho an'ireo orinasa lehibe manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao saingy mbola hisy ny fampiresahana eo anivon'ny rotonta. Ny Optima Business kosa no iova. Ny Optima Business dia ho an'ny mpandraharaha reny industriel reny zany ny iova. Io nefa tsy ataontsika didiko fe lehibe fa ifampiresahana amin'izareo tahaka tamin'ilay solika teo ihany dia mifampiresaka tamin'ny mpandraharaha solika tsika fa tsy hoe didiko fe lehibe dia tikano dia tsy tikano. Tsy hisy fiovana ankilan'ny vidin-jiro ho an'ny mpanjifa-tsotra ao anatin'ny tarifa Optima ho ny ministra tompona andraikitra fa izy kosa ny fanatsarana ho apetraka. Fa manoloana ny fihetsika nataon'ny folosy ny mpikambany gouvernemanta atao mandoto ny 5 Jolay lasa teo izay nambarany teo anivony antoko HVM fa fanaparam-pahefana sy tsy fanarahan-dalàna fotoana izay nanararaotana nanaovana fampelezan-kevitra tamin'ny alalan'ny famoriana olona nampitondraina fitafy misoratra komity manohana ny Andry Rajoelina manameloka tanteraka ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana indrindra ny 7 ny antoko HVM ary mitaka ny fitsarana avo momba pandrenina sy ny seni andray ny andraiky ny kanasazy araka ny lalàna ny tompona andraiky mpanjakana Mendy mandika ny lalàna araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Fa vavaony toe-karena kosa indray dia ny fanomezana aina ny sehatra ny toe-karena amin'ny fampionana ny mpandraraha eto an-toerana sy ny avy any ivelany. Izay no vaindohan-draharaha ny andiany voalohany amin'ny Salon International des Acteurs Économiques eo ihany koa ny fanomezan-danja ny sehatra tsy miankina izay ahafahana manatsara ny toe-karena indrindra tao aorian'ny Covid-19 nela Ranefson. Ny toe-karena no voakasika betsaka tamin'ny valanaretina Covid-19 nataoriny fandalovany. Nizaka ny vokatr'ireo avokoa ireo orinasa lehibe sy ireo orinasa majinika. Tsy mbola tafarina hatramin'izao ireo orinasa maro eto Madagasikara sy any ivelany. Ho fanampiana ireo orinasa, misy ny hetsika Salon International des Acteurs Économiques izay ho tanterahina eto Madagasikara ny 13 hatramin'ny 14 ny volana Oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato. Isy mandritra izany varotra fampirantiana fa eo ihany koa ny fionan'ireo mpandraraha malagasy amin'ireo mpandraraha vahiny.
mandritra zarotona sy tafan'izay a misy kresanitatsika dia misy tapakita ngeza be tanatin'ny ekonomintsika dia izy nefa tsisy mahavita tena rehefa dia izay no nanapahana hevitra hoe tanetsika vondrona ny vondrona ekonomika rehetrarehetra na privé na publika ahafahantsika mivoaka an'izao izao. Ny sehatra tsy miankina no manana anjara lehibe amin'ny fampiakarana ny toe-karena ny firenena anankiray. Ny fampiroboroboana izany no ampiakatra ny ari-karena eto Madagasikara. Olona izay ampiroborobo ny mpandraharaha malagasy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izany dia ny fampifandraisana indrindra ireo mpamokatra izay indrindra mpamokatra majinika zany izay mivondrona ao anaty kooperativa amin'ireo mpandraharaha ara-barotra mba hisy fifandraisana matotra tsy misy fifanambakana azahoany rehetra tombony amin'ny fifanakalozana izay ny anisan'ny tanjona idiranay tamin'ity ny hoe B2B zany no ilazana anazy izay efa nazavany namana natasatonina zany fomba vaovao entina miatrika izy B2B. Azo anjara feno mandritra ny hetsika ireo mpandraharaha malagasy rehetra na ireo ao anatin'ny sehatra informel azy. Ka manodidina ny 200 ireo mpandraharaha andrasana amin'ny hetsika ary mpitsidika manodidina ny roa tapitrisa kosa no andrasana amin'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray ny lanja sora-bavety mitaky ny onitra sy ny hofanitany nampiasain'ny orinasa Ambatovi nandritra ny 15 taona ireo mponina ao ampitam-besy ao amin'ny commune Ambohibary nambaran'izy ireo fa tsy grevy no atao fa fitakiana ampanajana ary vonona izy ireo ny ifanantona amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Ambatovi. Gaeton Andriatsilavo. Mitaky ny hofanitany sy ny onitry ny tany ampiasain'ny orinasa Ambatovi nandritra ny 15 taona ireo mponina ao ampitam-besy ny manodidina ny commune Ambohibary ao amin'ny titra mahatsara 480i. Teo ampiandohana hoe ireto mponina ireto ny fanaraka tsara ny orinasa sy ny tompon-tany fa aloha ny vola rehefa mihodina ny orinasa. Hatramin'izao tsy hita izay marina ka nahatonga ireo olona manana tany voakasika nanangana fikambanana anao ny fitakiana. Toko angamba fa naharitra dia naharitra ihany izay fandeferan'ny vahoaka tetỳ toerana izay nandritran'izay 15 taona tsy nanefana Ambatovi an'izay. Eto izay Andriamatofiloha dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izay tarihanao ijery akaiky an'izao toedra raha misy etỳ amin'ity faritra ampitamby ity satria tanatin'izay fotoana nijanonana izay dia betsaka ireo ray aman-dreny very tanin-drazana zandry. 2007 ny Ambatovi no nandoa farany ao fantany nefa izy miditra sy mivoaka eto amin'ny tao hoe borona mahatsara fahavalo. Marina eto ny Ambatovi dia agnatin'ny limite ny fokotany Ampitambay borona andalovany koa dia borona ny tao hoe mahatsara fahavalo titre 480 ny pipeline sy ny zavatra rehetra voadosodosiny dia eto izy miditra eto izy mivoaka nefa ny fantanay dia tsy hofainy. Nambarany mponina fa tsy grevy no atao fa fitakiana ampanajana ary vonona izy ireo ny fanantona amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Ambatovi. Mialohan' izao fiaonan'ny mpikambana izao efa nisy ny fanatonana nataon'ny fikambanana tamin'ny Foibe Antananarivo saingy tsy nahafa-po izany. Andrasana araka izany ny fiaonana eo amin'ireo atota mahakasika izao raharaha izao. Itondra fanazavana ofisialy mahakasiky ny tranginy moa ny orinasa Ambatovi raha ny fampitam-baovao voaray teo anivo ny serasera ny orinasa tamin'ity androany ity fa ho fanohizana ny fanomezan'ny tanana ny fiadidian'ny tanàna ao mananjary amin'ny lafin'ny fampandrosoana n'olitra bisikleta VTT iray ho an'ny commune ny tranombarotra tsy miankina Santos ao mananjary. Natolotra izany ho fanamorana ny fifamezivezeny indrindra amin'ny fanateran'ireo antota taratasy mpanjakana maro. Eo ihany koa ny fanohanana ny ezaka ataon'ny commune amin'ny akaben'ny fanampanazavana. Tena mamaha ny olona commune Ambonivohitra ny Mananjary ny fahazahoana fitaovana bisikleta toy itony raha tsy resaka amin'ny fahasahiranana eo amin'ny fifamezivezena amin'ny fanaterana taratasy na ny correspondance eo amin'ny sampan-draharaha-mpanjakana sampan-draharaha-mpanjakana sy ny amin'ny olon-tsotra izay mpisitraka ny raharaha eto anivon'ny commune Ambonivohitra. Ka dia isorana ny mpanome amin'izay fiesika matehitera natao amin'izay ary tsara marina fa tsy voandroany ny nanatanterahan'ny magasin Santos
fanampiana ho an'ny mpiadina tanàna ho fanohanana amin'ny ezaka izay natao fa maro ireo samy mpandraraha miara-miasa amin'ny fandrindrana ny entana makao anaty fiaramanidina na eo ampianganana eo ampatongavana eny anivo ny serana amin'ny mpiaramanidina ny Tananarivo arao avy hatrany ny hamomy izay. Ho fanavaozana sy fanatsarana ny asa sy fikarakarana mpandeha ty amin'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena Antananarivo, ny orinasa Ravinala Airport dia nametraka eo am-piangana fitaovana misy 320 ho an'ny mpandeha raha toa 12 izany teo aloha. Tapis-bagazy karazany roa, ny iray ho an'ny entana manaraka finitra ny refiny ary ny faharoa kosa dia ho an'ny entana mihoadrefy. Eo ampatongavana nampitomboana ho roa ny tapis raha iray ihany izany teo aloha. Scanner EDS3 fitaovana avolenta sy manaraka ny toetrandro eo amin'ny sehatry ny fitaterana habakabaka mba hitsirena ny entana izay taterany fiaramanidina. Anisan'ny asanay ato amin'ny MGH fikarakarana ny entan'ireo mpandeha. Mila fantarinay zany ny resaka sécurité sy ny sûreté momba ny entan'iny olona iny, inona avy ny ao anatiny, tena anazy ve mandeha makaiza le entana, tsisy marchandise dangereuse ve ao anatiny ao, dia zay vao apetaka ny étiquette mifanaraka an'iny dia zay ny entana iny zay vao afaka mandeha. Izay eto amin'ny MGH ihany koa dia mikirakira ny entan'ny mpandeha na ny tonga na ny mandeha. Ny tanjona amin'izany moa dia nahatongava ny entana ny amin'ny toerana tokony alehan'ny mpandeha sy ny mba hiarovana azy tsy ho simba. Ka raisinay avokoa ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izay. Ny entana mandeha moa dia miala eto amin'ny salle de triage ary hoentina eny amin'ny fiaramanidina dia torak'izay ihany koa ny entana tonga midina avy any anaty fiaramanidina ka hoentina eny amin'ny tapis de livraison bagage. Ny fitsirana sy fisavana eo amin'ny lafiny toe-karena dia andraikitry ny eo amin'ny faditseranana ary kosa ny eo amin'ny fiarovana ny loza dia sahan'ny amaranty. Ny zandarmaria dia manara-maso sy miaro ny entan'ny mpandeha ety amin'ny tarmaky mandra-patongany izany ao anatin'ny fiaramanidina. Izany no natao dia mba hialana amin'ny fisian'ny halatra na ihany koa misy olona tsy nahazo alalana manantona an'ireo entanareo ka manisy entana voararan'ny lalàna na ihany koa manao asa fampiororona ao anatin'ireny entana izay hiditra any anatin'ny fiaramanidina ireny. Iala sasatra vetivety anaty doka fo isika ny mahakasika ny tavolo karazany zava-maniry azona koba atao sakafo saingy mila fikarakarana manokana. Eo ihany koa ny fanadihadiana momba ny mino Rakotoartsoa mpanakanto manao ireny opérasany manodidina azy ireny ary rehefa avy eo no anaranao ny antsiprian'izay. Attention, événement Urban Vibes by World Cola. Le dimanche 24 juillet 2022 à Ntamanche avec les meilleurs artistes urbains du moment. Shine, César, Missy Saïd, Mad Max, Lionel, Naël, Wadayoum. En guest star, FSC Musique, Rouska. Billets déjà disponibles en ligne sur Ticketplace et dans tous les points de vente Massine. Urban Vibes le dimanche 24 juillet 2022 à Ntamanche. Événement 10-09-20. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hey hey hey! Mitoyatra ny fety atao viangana andre abonnementanao mialohan'ny 13 Jolay fa azo bonus 10 andro ianao amin'ny Canal Plus. Tsy mampino! Aza miandry manatonaingana eny amin'ny mpanjinjary Canal Plus. Mamena ny arabatrany tombokilasy tombokivavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia maro amin'ireny mpianakaviana manantena no misedra olana amin'ny fitadiavana asa indrindra noho ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao manoloan'izay. Nisy ny fampiofanana avy amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa miompana amin'ny lafin'ny fandraharany izay hositrahan'ireo reny mpianakaviana marefity anokolona. Manano sarotra ny mitady asa ivelomana indrindra ho an'ireo vehivavy madivady amin'izao fotoana raha ny fanazavana.
Sy ampivelomana ho an'ny ankohonana iray ny fidiram-bolan'olon-tokana ao an-tokantrano. Ny zanako 5. Za zany a manana asa ihany fa noho le hoe manantena dia sahirana amin'ny fikarakarana ny ankizy mianatra sy ny sisa. Notsingaina manokana ireo renim-pianakaviana madivady mamelona zaza mihoatra ny 3 izay hisitraka ny fampiofanana. Miisa 420 ireto farany eto Antananarivo renivohitra izay hisehatra amin'ny tontolon'ny fikarakarana sakafo mantianina. Tombontsoa azo ao anatin'ny fiofanana, mahazo fiofanana aloha zareo voalohany a, izay omen'ny ministera, dia avy eo zareo a omen'ny association amin'ny teny français zany ialana tsiny teny anazy hoe kit de démarrage, zany hoe avy miofana ry zareo a dia omeninay a fitaovana sy hoentina miasa, hoentina mivelona. Le izy aloha natao fiofanana foezaka, zany hoe tsy ela be, dia amin'ity indray mitoraka ity aloha zany ny fiaraha-miasa voalohany iarahanay dia ny restauration villageoise. Tanjona araka izany ahafahan'ireto renim-pianakaviana manangana ny asa tena manokana ary mampiroborobo ny fivelomana aorian'ny fampiofanana. Dia ny ministera mampiofana fa rehefa vita ny fampiofanana dia manara-maso ihany koa izahay amin'ny fanatanterahana ilay fiofanana sy ny asa izay ataony zareo amin'ny fanatsarana ny fari-piainana izy ireo. Tsy voafaritra ilay fiaraha-miasanay fa arakaraka ny filan'ny fiofanana izay ho tadiavin'ny zareo dia afaka manofana foana ny ministera ny enseignement technique sy ny fanofanana arak'asa. Fa samy hafa ireo sehatra iofanany fa arakaraka izay ilainy zareo sy mety hanavanana anazy koa mba hahafahan'ny zareo manatsara ny fari-piainana izy ireo. No tanterahina androany ny fifanaova-tsonia izay niarahany sampandraharahany fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arak'asa eto Analamanga, niarahana tamin'ny fikambanana parrainage Lion Madagasikara eto Antananarivo. Izay no andreo renim-pianakaviana fa ity kosa ho andreo kolonga madinika indrindra ho andreo zazalahy ny sitraka ny hetsika didipotra fahobe iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga indray ireo mponina atao amin'ny commune fiaferana tamin'ity androany ity. Nozaraina telo ny sita nanatanterahana ny hetsika noho ny amarony ny ankizy sy ny alebiazan'ny commune. Gaeton Andretsilavo. Tafiditra anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano ny commune fiaferana izay nisitraka ny hetsika didipotra fahobe iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga androany. Ankasitrahana ireo mpikarakara ny hetsika sy ny antoko hoy ny sefokotany. Ity farany izay nangataka hatrany ny tohizan'ny hetsika fanasoavana ny vahoaka iny fotony tahaka izao. Io ihany koa ny bentanana ny commune fiaferana dia ny bentanana ny manandrina sady dokotera mpiara-miasa ny indrindra ny antonoko malagasy miara-miainga izay natontosa niny didipotra fahobe teto amin'ny commune fiaferana iny izay vinahitana sy angadina tokoa ka dia fisaorana be dia be no atolotra andreo voatonona anarana ireo fa dia vita somatsara tokoa ny didipotra teto amin'ny commune rurale fiaferana dia irariana mba tsy ho ela feriny zaza ka dia engany ianareo bentanana ny commune fiaferana sy ny dokotera dia mba hitombo hasina eo anoloany didy amanandraikitra izay sahaninareo ka dia mankasitraka indrindra taonoko. Natao hanomezana tamerina-ndraikitra ny vahoaka ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao indrindra amin'izao fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka izao. Io ihany koa ny fanamahivanana ny fandaniana sy ny fivezivezena lavitra raha hitady dokotera no ilay commune midadasika no zaraina telo ny sita nanaovana ny didipoitra androany. Teny Arangaina dia ambotry ny Endrina dia teto fiaferana tena nanala fahasahiranana tokoa ny vahoaka ilay satria tsy ilaza fotsiny ahako raha ilaza fotsiny hoe fokotany fandrakotra izay nandeha ditongotra teo amin'ny 3 kilometatra eo izay vao tonga aty dia hitako hoe nanala fahasahiranana ny vahoaka ilay satria raha tsy nisy an'io dia tsy maintsy mandeha no tongotra mbola tonga any Ambomalaza, any Manandrina, any Sabotsiny Namena, any amin'ny Akatikely Ilafy. Dia izay mahatonga anazy hoe tena nanala fahasahiranana ny vahoaka ny fisian'ny didipotra fahobe tonga teto amin'ny commune io. Mbola mitoy ny hetsika didipotra fahobe iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga anasoavana ny vahoaka. Ny commune ao amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano indray no hisitraka izany. Manomboka ny alatsinainy ho avy izao.
Fa isan'ny mahavonjy ny akamaroan'ny mponina any Atsimo Atsinanan'ny Nosy mandritra ny fotoana sarotra ny tavolo, karazany zava-maniry azona koba atao sakafo reny izy io izay mila fikarakarana sy fahaiza-manao ary indrindra mangataka fotoana sy faharetana. Gaëtan Andriatsilavo. Karazana zava-maniry anaovana koba ny tavolo. Azo hohanina ny tavolo sady ampiasaina ampiatonana fivalanana, anamboarana dity ampiasaina amin'ny taratasy, anenjanana lamba toy ny vozona na lohatanan'akanjo. Mangidy ny tavolo ary misy fomba fikarakarana azy ho lasa koba atao sakafo. Ohatran'izao no atao anazy zany da madio ohatran'ity izy, tsy vao ty zany. Da atao ohatran'izao amizay zany, io atao amin'ity zava-ty izy. Ohatran'izao da atao ohatran'izao amizay izy. Amizay no atao anazy zany. Ohatran'izao. Ty amizay zao sy atao ame lamba rofy ay amizay. Da vita sagnitry igny amizay zany da tavagna fia ame lamba. Da vita fiaky igny zany da pandreo izy zany. Misy na adiny roy zany pandreo. Da mandry igny zany da ary amizay ranon'igny. Da refokarita amizay da atao ame zavatra ambadiky eriky. Da idigna rano zany igny raha nanavagna anazy igny. Da alaigny amizay izy zany da vorokoramo amizay. Vorokoramo amizay da pandreo koa. Da izay izy mandry igny da madio koa ranon'igny zany koa mandry ambany koa tavolo igny da ariagny koa ranon'igny koa. Da alay indraiky koa izy koa da verigna adigna rano koa igny koa serano koa. Da vorokoramo koa da pandremo koa. Da izay izy mandry amizay madio rano da andramanao zany mama amizay zany tsy mafaiky sanaky mialagny faikin'igny. Da ariagna amizay rano zany da atapinao ery amizay izy. Da izay izy masiky igny vorokoramo zavatra madio amizay zany da atao fanagny vilagny, da vilagny mafana amin'igny zany da raraka amin'igny amao da tonga da atao pelaka amizay da masaky da mizary sakafo amizay gny ataony. Ho an'ny mponina ty amin'ny distrika ny Vondrozo faritany Fianaratsoa, nanavitra tokantrano maro ny tavolo taoriny ny fandalovan'ireo rivo-doza teto amintsika farany teo. Ny tavolo no atao sakafo ary misy fomba maro ahafahana mikarakara azy ankoatra ny pelaka. Raha sy taminao izy atao apelaka igny zany, ataonao andrahoinao zany, ataonao ohatrany sabakaka, atao koba zany. Amin'igny zany misy siramamy no ataonao anazy, na asianao ronono izy, da normal tsara tena forme izy. Rehefa mosary ny olo rehefa tsisy vary zany defa io. Tonga defa igny hoany defa mahavita igny zany. Tamy basira igny zany da sisy zavatry nisambaiky noany gn'olo potika be kaza zany da igny natao sakafo. Igny atao sakafo zany. Raha mbola mafaika sy tsy vita tsara izy mamparary. Mamparary, tena mamamo. Mamamo tena mafaiky be da midary arety le izy sy mamy zany. Izay igny digna rano misy indroy, digna rano izy vo sakafo. Misy faritra ahitana tavolo ary misy faritra tsy ahitana izany. Rehefa vita koba, amidy eny an-tsena ny tavolo, iray alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny koba tavolo iray koveta, miankina amin'ny habeny sy ny kalitaony. Isan'ny fanadihadiana ny avaka ho an'ny androany iny fa ity koa mbola tsy latsa-danja anatin'izay. Mbola sarotra ny mivony gadona klasika eto Madagasikara, indrindra ny opéra hoy ny mpanakanto misehatra anatin'izay. Na izany na zany, efa maro ny tanora liana hivelatra anatin'io amin'izao fotoana. Ho an'ny Rakoto Arsoa Minoarolala, antonany maro ny vehivavy no nanao ny opéra raha toka 10 taona noho ny anarany mozika. Ny tontolo ny opéra indray araka izany no azavainy ary entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nela Ranevson. Izy no Rakoto Arsoa Minoarolala, 30 taona izy ary manambady sy mananjanaka 3 lahy. Liana amin'ny resaka gadona klasika ny tenany, ireny opéra ireny no tena manavana anazy sy ataony amin'izao. Fony mbola kely izy no efa nankafy ny gadona klasika ka ny tendro no nataony voalohany. Ny mpampianatra azy tamin'izany io no anandresika azy ihira raha ny fanazavany. Antony manana feo miavaka ihany koa ny tenany. Ny taona 2004 no niditra tao amin'ny AMI, Anglican Music Institute, izay toerana mampianatra mihira, mitendry zava-maneno.
efa manao seo manokana ny tenany amin'izao na miaraka amin'ireo mpanankato namana. 2009 nanomboka dia 2019 ny vita. Dia amin'izao zany manao mampianatra ako dia manao seo hoe en tant que soliste sy miaraka amin'ny chœur rehefa misy miantso. Eto amintsika aloha tena mbola sarotra le mampita an'le mozika opéra any amin'ny olona zany. Indraindray ara rehefa manao mihirahira ao an-trano dia misy mamerina, misy miogaoga ohatran'ny hoe verin'ny olona fahadala zany ianao ao an-trano hoe misy miogaoga atsy dia izay mbola mila tezaina tsikelikely ny olona hoe misy an'ity mozika ity tsy atsika ilay izy fa tezaina tsikelikely ny olona hoe misy an'ity dia ampahafantarina. Le miseho ihany koa mbola sarotra eto Madagasikara zany satria raha manomana seho anankiray zao izay raha tsisy miantso fa hoe izay manokana no manao seho dia tsy maintsy izay no mijery trano ny fitaovana satria tsy maintsy mila piano, instrument maromaro ohatra raha ilaina izay fa principalement aloha zany piano ilaina foana. Noho ireo dingana maro tsy maintsy arahana no mahavitsy ny seho amin'ny resaka mozika klasika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Efa mihamaro ireo tanora liana amin'ny gadona klasika sy ny mankafy ny opéra raha ny fanazavana. Mila fitandremana manokana ny resaka feo ary mila miomana be rehefa hanao ny seho ireo mpanakanto. Fitezana ny feo aloha mila mihira matetika dia manao ny exercice vocal zany atao matetika ihany koa. Ny échauffement indrindra alohan'ny rana dia tsy maintsy atao foana. Dia fadina ny hoe mihinana zavatra mangatsiaka dia voanjo fadina tanteraka satria lasa mangidikitika ato dia mikasokasoka. Fa ny tena ilaina ihany koa satria matetika ny mpihira mozika klasika tsy mampiasa micro. Izany hoe ny vatanao iray manontolo mihitsy no ampiasaina mba hamoahana an'ilay feo lasa lavitra dia tsy mahazo manao reraka. Alohan'ny seo zany raha misy hoe concert atao dia miarerahana tena fadina dia torimaso. Mila ampy-torimaso tsara. Mila hery zany satria vatanao tena miasa daholo mihitsy ny hamoahana an'ilay feo mafy. Manana ny mampiavaka azy manokana ny gadona klasika raha ny fanazavana. Klasika aloha satria izay mpankafy izay manokana ary mankafy dia mitondra ohatran'ny hoe en paix, ohatran'ny hoe tony, mahatony ilay izy. Le feo ihany koa rehefa voakady tsara le feo mihira an'ilay mozika klasika dia tena hoe tsy manimba sofina fa mahafinaritra be ny mihaino anazy. Dia izay zavatra izay tianay ampitaina amin'ny publika. Eo ihany koa rehefa manao opéra dia le fihetsika misy fihetsika atao zany sady mihira no manao fihetsika dia iny ihany koa anisany hoe tombony ao anatiny le mozika klasika. Reny ny kalaza amin'ny mozika fa ity indray kalaza amin'ny asa ratsy dahalo iray no laviny mbalany zandary tao amin'ny commune Ambanivohitra Andre distrikany Maintirano dahalo izay efa nokarohana hatry ela noho ny asa ratsy vitany. Isan'izany ny famonoana olon-tsotra sy miaramila tao amin'ny commune Ambanivohitra Andabotoka tratra niaraka tamin'izany ihany koa ambasan'ilay miaramila no vonoiny Gaëtan Adrika Tsilavo. Nandritra ny 3 volana izay no tsy nandry fahalemana ny distrikany Maintirano. Antony nametrahana indray ny dina izay fiaraha-miasa ny fokon'olona. Nasika ny asan-dahalo noho izy ireo manao fanafiana amin'ny tapiadina, manaka andalana, mangala tromby, mamaky trano. Natao niezaka famerenana ny filaminana ka nahitambokatra. Dahalo iray efa nokarohina hatry ny ela noho ny asa ratsiny no osarony ny mpitany filaminana. Tokotokony tamin'ny folo alina dia nisy olona tsara sitrapo niantso taty amin'ny gendarmerie izay nilaza nifisiana dahalo miisa 3 izay nikasa anafaka tao amin'ny commune Andrea.
zay atao anatin'ny districtny maintirany any. Vaonare zany ny taty amin'ny gendarmerie zany dia nandefa ny commandeny toparitra eto Trano niaraka tamin'ny zandary Rola anao ny fanakanana izany ana zany. Nandritra izany dia teo eo tamin'ny 2 maraina teo zany androany tamin'ny any dia nifanehitra tao amin'ny tanàna tao hoe Ambotromby zay sy lavitra loatra ny Andrea ny dalo sy ireo sy ny zandary izay nalefatsika avy aty zany ka raikitra telo ihany zany dia raikitra ny fampitifirana ary dia dahalo anankiray zany no lavo. Mbola tsy ampiray volana izao no namerenana ny dina izay etsika tagnamaro ny fandrimpahalemana ka izao hita ho naomby izao. Mbola ito ny etsika fitetezana ireo komuna ambanivohitra ka irarina ho tsara hatrany ny vokatra. Voalohany dia fankasitrahana sy fisaorana ireo tany filamina izay tsy nitamby asa sarana natrankarana ny olon-dratsy ary isaorana ihany koa ny vahoaka izay resy lahatra indrindra fa tamin'ny fametrahana ny dina tao amin'ny komuna Andria isaorana ny teny-tanàna Andria zay nanana fandavan-tegna nametraka an'izay dina tao amin'ny komuna Andria tamin'ilay fandro. Fantatra taorian'ny fanadihadiana natao fa an'ilay miaramila lavo nandritra ny fanafian-dahalo tao amin'ny komuna ambanivohitra Andapotoka ilay Basitratra teny amin'ilay dahalo lavo. Maresaka iraisan'ny pirenena tsy mbola mijanona ny afo ao andrefany Frantsa, Portugal ary Espanina amin'izao fotoan'izao ankilan'izay. Efa misy ny filazana fanairana miloko mena ao Royaume-Uni manoloana ny fiakaran'ny maripana ambony amin'izao fotoan'izao. Tsy mety lefy ny afo ao Porto Rico amin'izao ary hatramin'ny alina ireo mpamonjy vola no namono ny afo. Manodidina ny 700 ireo mpamonjy vola nahetsika tao anatin'ny herinandro ka 3 alina hektara amin'izao no efa haravan'ny ala ary niova tanteraka ny endriky ny tanàna izay nivadika mainty tanteraka. Raha ny ao Espanina kosa efa miezaka mamono ny afo hatrany ireo mpamonjy vola. Antony faritra maro no ahitana firehetana izay efa nahitana faritra manodidina ny 4,000 hektara no may. Amin'izao tsy mitsahatra miakatra ny maripana. Tsy fantatra hoe ireo apikaroka raha izao afanana be izao dia vokatry ny fiovan'ny atoetry ny andro. Azo lazaina fa tsy tsahatra hiakatra hatrany izany. Saika atahorana hisy firehetana ao Europa amin'izao. Antony maina ny tany efa tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny maripana ary tsy mitsahatra mitsoka mafy ny rivotra. Voatery tsy maintsy miala amin'ireo trano ireo mponina mba hialana amin'ny mety firehetana. Efa mahatratra 5 degré Celsius ny maripana ao Londra amin'izao. Tranga izay tsy manaitra ireo miala sasatra eny amoron-dranomasina. Ahina hatratra 4 degré Celsius kosa ny ao an-toerana raha ny fanazavana. Mifarany eto ihany koa ny fampalalam-baovao an'ny androany azadiny fa mbola maro mifandaharana entina aminao aorian'izay isan'izany ny horonan-tsary mitondra lohateny super-héros malgré lui horonan-tsary somary mampitokaiky izy io ka anasananao hatrany tsy hisaraka aminay mandrapitafy fary tomboko lasy tomboko vavy. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.